Ny biraon'ny komisaria foibe an'Antananarivo renivohitra indray no mianotrano any an-tokantranontsika anio. Polisy pirenena Matianina manakaiky vahoaka, manaja ny zoma olona ary fitaratra eto Madagasikara. Faly miaraba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny komisaria foibe Antananarivo renivohitra na komisaria central Antananarivo. Ny komisaria foibe Antananarivo renivohitra dia naorina tamin'ny taona 1970 ary nanomboka tamin'ny 1970 no nisy ny komisera mitazona an'ity komisaria foibe voalohany ity. Ny komisaria foibe Antananarivo renivohitra dia manana vina anankiefatra: Matianina, mandrakaiky ny vahoaka, manaja ny zoma olona ary fitaratra ho an'ny polisy rehetra eto Madagasikara. Noho izany vina izany dia maro ireo sampan-draharaha miandraikitra izany fanatanterahana izany vina izany. Ao anatin'izany dia napetraka ny BFP ho famerenana ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fomba fandraisana ny vahoaka. Eo koa ny fanaraha-maso ny asan'ny polisy toy ny fitondran-tena, ny fiadiana amin'ny kolikoly sy ny sisa. Zany hoe io BFP io zany sampan-draharaha eto anivonay ilay izy misano ny fisorohana ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny malahy sy ny mahavavy. Izy io koa zany mandray sy manady adiny fitarainana miaro ireo anerahamboina ary manatanteraka ny lalàna manoloana ireo karazana herisetra ara-batana, ara-nofo, ara-tsaina sy ara-toe-karena. Mikasika ny unité d'intervention rapide na ny OIRA izay fahafantarantsika anazy, io zany dia miady amin'ny asan-jolahy mahery vaika, ireny hitantsika manao teny maintimainty ireny moa izy ireo. Mikasika ny compagnie urbaine d'intervention kosa dia ireny hitantsika manao maitsomaitso ireny eny an-dalambe. Betsaka ny asa sanin'izy ireo toy ny fiarovana ny fidirana sy ny fivoahana eto amin'ny tanàna Antananarivo, ny fiambenana ny fanadina mpanjakana isan-karazany, ny fifanampiana miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny fandiovana ny arabe sy ny trottoir, fanalana ireo mpivarotra zany, indrindra koa manampy ny vahoaka zany izy amin'ny fanatoronan'ny lalana na orientation zany amin'izay tokony andehanan'ny vahoaka. Ankoatran'le mission nampanaovina anay teo amin'le famerenana ny fitokisan'ny vahoaka zay, betsaka ozy zany ny zavatra andasana amin'izay toy ny fandraisana olona, ny fijerenany comportement polisy eny an-dalana, ny fahalakisan'ny intervention ary ny fiaraha-miasa amin'ireo ratsy mandraika maro, satria ny sécurité publique dia tsy ho vitanay polisy samy rehetra fa tsy maintsy misy fiaraha-miasa n'olona be da be ilay izy dia anamafy an'izay fifandraisana izay ny eto anivon'ny polisy pirenena. Indrindra koa zany dia manentana antsika vahoaka mba tsy salasala anatona an'ireo birao izay akaiky antsika, misokatra ho anareo ny polisy pirenena raha misy tsanga tsara na ratsy ataon'ny polisinay zany. Efa nisy an'ilay assise régional nitanterana teny Ambatobe, nisy koa nitanterana tany Vato. Betsaka ny tsokevitra niraisina satria ny avy any amin'ny vahoaka mihitsy niraisinay makasika an'izay. Ny eto anivon'ny polisy efa manana ny inspection générale de la police nationale zay mandefa olona mijery izay fomba fiasan'ny polisy ialana amin'izay kolokolo izay, indrindra ny zavatra ngeza be niraisina tao anatin'izay zany dia ho ampahafantarina ny vahoaka mihitsy hoe inona ny sazy omenan'ilay polisy rehefa nanao an'izay kolokolo izay izy. Io tsika efa manana an'io inspection générale de police nationale io zay, afaka mitory any izy, manana setra be da be ny eo amin'ny resaka kolokolo zany, tsy laza afa-tsy ny PAC sy ny Bianco fa saingy ny service rehetrarehetra dia afaka anaovana fitorohana
ny eto anivon'ny polisy urbaine zany naiza tratrarana anazy atsika koa moa efa mahazatra ny tambajotra io dia mijery fotsiny zay dia manasazy angambany rehefa voapirofo mazava tsara fa tena atsangana kolokolo lay izy reto izay miezaka mametraka paikady mahomby hialana amin'izay kolokolo zay. Arak'izany mizara roa mazava tsara ny biraon'ny polisy pirenena izay azo antonontsika vahoaka malagasy. Ny iray dia aty amin'ny birao mahazatra atsika, ary ny iray faharoa dia ety an-kianja toerana izay anantonan'izy ireo mivantana ny mpiarabelona. Efa misy ny tolotra omen'izy ireo amin'izany. Toy izao ny tolotra omen'ny polisy an-tanan-dehibe: fitandroana ny filaminana sy fandriampahalemana, fisorohana ny tranga fandikan-dalàna amin'ny sehatra rehetra, ady amin'ny asan'ny Jolay sy fiarovana ireo vondron'olona marefo, fiantohana ny firindran'ny fifamoivoizana, fisorohana ireo lozam-pifamoivoizana, tantsoroka ho fitaizana sy fanampiana ny vahoaka hanaja ny lalàna velona, fiarovana ny vahoaka amin'ny herisetra. Ireo rehetra eo nefa tsy tanteraka raha tsy misy ireo sampanasa izay eto anivon'ny komisaria foibe n'Antananarivo renivohitra. Manana lefitra roa ny komisaria foibe eto Antananarivo renivohitra. Ny lefitra voalohany dia mandraikitra ny corps urbain, ary ny lefitra faharoa dia miandraikitra ny resaka fifamoivoizana. Ny lefitra voalohany dia manana lehibeany izy izay commande ny corps urbain, izay miandraikitra ny unité d'intervention rapide na nohira zany, ao koa ny commande ny vonjitaitra na ny compagnie d'intervention, dia ny manarak'izay ireo brigade féminine de proximité eto Antananarivo. Ny lefitra faharoa dia miandraikitra ny resaka fifamoivoizana, ao ireo motara ary ireo mandrindra fotsiny ny resaka fifamoivoizana. Mikasika ny chute na ny sûreté urbaine du territoire dia manao ny fanadihadiana momba ny fandikan-dalàna sy fanenjehana izany fandikan-dalàna izany. Momba ny sampana brigade des accidents de circulation dia misahana ny lozam-pifamoivoizana eto anivo ny komisaria foibe Antananarivo. Ny loza raisin'ny brigade des accidents dia ny fahasimbany fitaovana na ny accident matériel zany, ny loza misy faharatrana, ny accident corporel, ary ny loza nahafatesan'olona na ny accident mortel. Ny polisy an-tanan-dehibe dia manana sampanasa ihany koa amin'ny resaka famotorana, ao zany ny chute na ny sûreté urbaine du territoire, ao koa ireo brigady misahany resaka lozam-pifamoivoizana na brigade des accidents de circulation. Ny polisy eto Antananarivo amin'ny polisy manatona vahoaka azy zay dia manana sampanasa maro. Misy komisaria 8 sy poste de police 4 manerana ireo boriboritany iandreketan'ny komisaria foibe eto Antananarivo. Misy ny ao any Alakely ny boriboritany voalohany zany, ny eny Ambohijatovo ny boriboritany faharoa, ny eny Antaninandro ny boriboritany fahatelo, eny Isotry ny boriboritany fahaefatra, eny Mahamasina ny boriboritany fahadimy, Ambohimanarina ny boriboritany fahaenina, eny amin'ny 17 hektara ny boriboritany fahafito, ary Analamahitsy ny boriboritany fahavalo. Misy ihany koa ireo poste de police eny Ampefiloha, eny Ankorondrano, Lanivato ary Atomadinika. Ireo komisaria ireo dia manao ny asany mpitandro filaminana. Polisy manatona ny vahoaka, afaka anatonatsika izy ireo, afaka hitarainantsika izy ireo, fa tena polisy
mahamaolana ary polisy mandray andraikitra, polisy manampy tokoa ary tena miaro ny vahoaka. Ankoatran'ireny komisara izay misy ireny dia misy ny fidinana fotony. Ohatra fotsiny fanatonan'ireny polisy ny biraon'ny fokotany manentana ny VFP mba hanampy sy hanome vaovao ny polisy-pirenena. Satria ny asan'ny polisy dia miaro sy manampy ny vahoaka ary ny fametanana mihitsy amin'ny fitadiavana vahaolana. Tsy tokony hatahotra ny polisy, tsy tokony hiaotra rehefa hiditra biraon'ny polisy fa rehefa misy ny mpitandro filaminana na eny amin'ny birao na any amin'ny arabe izay misy antsika rehetra any dia afaka anatonana izy ary vonona amin'ny vahaolana sy amin'ny sosokevitra antsika rehetra. Ny polisy-pirenena dia natao handray ny olona rehetra na ny fitarainana izany na hanome sosokevitra antsika fotsiny aza. Efa polisy matianina izay no tanjana ary polisy manatona vahoaka, polisy manome vahaolana ho antsika rehetra. Efa natokana amin'izany izay rehetra ao anatin'ireo boriboritany 6 izay misy ny komisarian'ny polisy voatonoko teo, ao ihany koa ireo poste de polisy 4 eto Antananarivo. Vonona izay hanome tsara sy ny soatrany ho antsika rehetra. Raha ohatra misy ny olana dia eto izay afaka atsoinareo, afaka anatonanareo fa ny zavatra rehetra dia tsy ambaratelo daholo. Ny tanjontsika dia tsika miara-mentana, tanjontsika dia tsika izay polisy atokisana ho tena horehare ary tena mahatateraka tsy aka sandavany ny tena asa fa izay tena olanareo eto aty aminay fa izay natokana hamahazany olana zany sy hanoro-hevitra ho antsika rehetra. Efa miova izao ny toe-tsaina, miova ny fomba fiasa sady mila miasa aingana izay no tena miasa mahomby, tena polisy mahomby mba hatateraka izay tena filan'ny vahoaka sy tena asa ampandreketanareo anay polisy-pirenena. Ho antsika mpiara-miasa rehetra amin'ny polisy an-tanan-dehibe daoko ho tena manana an'izay matianina izay tsika ary tena polisy manampy sy miaro ny vahoaka ary tena polisy mpamahaolana amin'izay zavatra rehetra tadiavina. Azo atao ny manoro-hevitra rehefa tsy ao anatin'ilay domaine no vahaolana izay hoentin'ny olona amintsika dia azontsika atao ny manoro-hevitra ary manoro lalana ny olona tonga amintsika mba hahafahan'izy ireo afa-po, mba hahafahan'ireo vahoaka ireo manana ny vahaolana izay tadiavina. Miasa ary mitana andraikitra lehibe ao anatin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra ny komisaria foibeny-Antananarivo renivohitra. Noho izany, aleo mifanantona hatrany sy ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eny amin'ny tontolo misy antsika tsirairay avy eny. Tsy mavozo birao.